Aleloia, mbola faly miarabanareo eran-tany aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo anio azoma fahafolo ny volana janoary 2025. Ry ava-malala ao amin'ny tompo, anio aho dia nambara nofy izay nasehoan'ny fanahy masina tamiko tamin'ny 15 desambra zany 2024. Zany hoe nefa divaraina zany no nanofy any izay nofy izay ahako. Alohan'ny anambarako ilay nofy anefany dia misy ten'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Galatiana, hovakiako amin'ny anaran'i Jesosy Tompo zany dia hivavaka kely tsika avy eo dia hoy ny ten'Andriamanitra amin'ny bokin'ny Galatiana toko voalohany 10 hoe hoy ny teny hovakiako amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary ankehitriny olona va no ilako sitraka sa Andriamanitra, moa mila sitraka amin'olona va aho? Raha mbola mila sitraka amin'ny olona aho dia tsy mpanompon'i Kristy. Amen. Ry havana iary vavaka aloha isika. Jesosy eo ianao no Andriamanitra, ianao rery ihany no tokony ilaina isitraka Jesosy eo, fa tsy olombelona. Ka indreto izay Jesosy malala o, aoka ianao tompo anamboatra anay tsiraray avy, mamindra fo Jesosy eo ary mamelany elokay. Mangataka aminao ao Jesosy eo, aoka ianao andray ny kontrola an'izao fotoana anambarako amin'ny zanakao eran-tany izao, ny fahatsaranao sy ny fampitandremanao Jesosy eo. Ary mangataka ny ranao Jesosy eo, andrakotra ay sy ny ankonako ary ny olonao tsiraray avy eran-tany. Ary koa Jesosy eo, mangataka aminao koa aho, aoka ny fanahy masinao no hitary-dalàna ay, ary koa ampiratra ny masom-panahy ny tsiraray avy. Ka mitenena fanahy masina amin'ny alalako, aoka ianao no hiteny satria ianao rery ihany ilay masina, ianao rery ihany ilay Andriamanitra. Ka aoka ianao fanahy masina no hisandratra ka apetreo ambany dia ambany aho, ka misandrata Tompo no ny fahalebiazanao sy ny famindraponao ary koa ny fitiavanao anay ary koa ny famonjena izay fa nataonao taminay. Ary mbola tianao izay Jesosy eo ho voavonjy satria ho avy ianao Jesosy, ho avy ianao any amin'ny raha an-lanitra. Ka mangataka Jesosy malala ao, aoka ianao Tompo no hiasa eto, hiteny eto. Ka ny asa maty Satana rehetra dia didiko amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta, tsy anakery tsy anapahefana izany, fa adorako amin'ny ran'i Jesosy ary efatotra amin'ny ran'i Jesosy ary atsipoko any andavaky ny elo izany amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta. Ka misaotra Jesosy eo, ny voninahitra ho anao, ny saotra ho anao, ny dera ho anao. Aleloia, mandrakizay dory. Amen. Ry ava-malala ao amin'ny tompo, ny teny izay noraisintsika teo dia manambara ny amin'ny tenin'ny Paoly apôstôly ny amin'ny hoe miteny izany hoe olona va no ilainy sitraka sa Andriamanitra. Ry havana, izany hoe raha mbola mila sitraka aman'olona isika dia tsy mpanompon'i Kristy. Aoka ho tsapantsika tsiraray avy izany tompoko. Mila isika tena miala mihitsy amin'ny fomba hoe mila sitraka amin'olombelona. Misy antony mahatonga ay mamaky izany verse izany, izany tenin'Andriamanitra izany. Ary koa ny verse anankiray dia ambarako aminao koa ao amin'ny bokin'ny Matio toko 7:20 dia ny andininy 7 ihany no hovakintsika. Hoy ny tenin'ny Tompo hovakiako amin'ny anarany: aza milaza olona ety an-tany ho rainareo koa, fa iray ihany no ray dia izay any an-danitra. Amen. Ajanoko hatreo. Ry havana, Jesosy no niteny teto hoe aza milaza olona ety an-tany ho rainareo koa, fa iray ihany no ray dia izay any an-danitra. Amen. Ry havana, ray ihany raintsika dia Jesosy Kristy Tompo izany. Eny, afaka ihany ianao miantso hoe raiko ara-panahy na koa hoe reniko ara-panahy, fa mila mitandrina mafy dia mafy tompoko satria fandrika no ataon'ny fahavalo antsika. Jesosy zany mampitandrina antsika zany anio. Ry havana, ny nofy izay nasehoan'ny fanahy masina tamiko tamin'ny 15 desambra 2024 dia nampahita ay zany izy tanatin'ny nofy nahita ao mpanompon'Andriamanitra gasy zany no ambarako eto mpanompon'Andriamanitra zany mpitondra fivavahana zany izy io, tena olona malaza be mihitsy zany. Za miala tsiny fa tsy manolona anaran'olona satria zay tarihan'ny fanahy masina ay no ambarako. Dia hitako zany hoe io lehilahy mpanompon'Andriamanitra io zany, olona efa bebe taona ihany izy io. Dia nisy koa zany vehivavy mpanompon'Andriamanitra efa
bebe taona ihany koa zany izy io. Ry havana, tao anatin'ilay nofy dia hitako zany ireo olona anankiroa ireo eny ambony estrady, zany hoe ilay ery alohan'ny olona rehetra zany, ilay fipetrahany mpitondra fivavahana ary koa zany sy fitorian'izy ireo ny tenin'Andriamanitra. Dia hitako zany tao anatin'ny nofy ilay rangahy mpitondra fivavahana zany, mamindra zany izy io, efa eny ambony eny zany izy io dia misy olona vitsivitsy lehilahy manaraka anazy avy ao aoriana, dia mitondra statut, mitondra zany sary voasokitra mitovy amin'ilay lehilahy iny zany, mitovy amin'ilay mpanompon'Andriamanitra izany. Dia zareo mitondra an'io zany io sary voasokitra io dia batainy zareo mitsangana zany ilay sary voasokitra, ilay statut zany ny paozin'ilay rangahy zany, ilay mpitondra fivavahana, ilay rangahy mbola eo dia mamindra zany izy ireo manaraka avy ao aorianan'ilay rangahy na eo akaikiny eo dia mitondra ilay statut zany ijoro eny akaikin'ilay rangahy eny angamba zany izy io. Dia noho ny aveo hitako koa zany amin'ny fotoana io ihany zany zany hoe miaraka amin'izay zany ilay zavatra hitako asehon'ny fanahy masina, hitako zany ramatoa efa lehibe ihany koa dia izy io koa zany olona mpitondra fivavahana, tsy fantatro ilay ramatoa. Ry havana, tsy afaka hiteny aminao mihitsy hoe efa maty sa velona ilay ramatoa, ny tompo no mahalala, fa ny zavatra ambarako eto dia nasehon'ny fanahy masina tamiko. Dia ireo olona indray manaraka zany avy eo akaikin'ilay ramatoa mitondra statut an'ilay ramatoa ihany koa zany, fa batainy zareo mandry zany ny paozy ilay izy, zany hoe ohatrany matory zany, mitsivalana be zany ny paozin'ilay statut batain'izy ireo zany miakatra eny ambony eny zany, zany hoe efa eny ambony eny azafady, efa eny ambony eny zany dia batain'izy ireo zany ilay statut fa tsy mijoro tahaka n'ilay alay rangahy pasteur, ambarako mihitsy hoe pasteur ny fitondrasa zareo azy, le olona hafa zany fa mitsivalana zany ilay statut, ilay sary voasokitra alay ramatoa mitovy aminy, dia tonga eny aloha eny zany izy ireo. Dia ny fahitako an'izy ireo zany eny aloha eny mitodika amin'izay mijery zany ny amin'ny fiangonana moa zany raha araka ny fanambarantsika, raha ohatra ka azonao zany no ambarako eto, zany hoe manatrika ny olona ao am-piangonana izany. Ry havana, mila mitandrina isika, na mpitandrina ny fanahy masina, hoy izy hoe fanompo-tsampy entsika ny ten'Andriamanitra teo, soka sanatrika mila sitraka aman'olona ianao. Ry havana, aoka ny tompo ihany no ilaintsika sitraka fa tsy olombelona. Raha manompo any fiangonana ianao, ahoana no fanomponao an'Andriamanitra, satria ny tenin'Andriamanitra dia manambara toy izao amin'ny bokin'ny Jeremia 7:15, hoy ny tenin'ny tompo ovakiko amin'ny anarany: izao no lazain'ny tompo, ho voaozona izay olona matoky olona, sy manao ny nofo ho sandriny, ka miala amin'ny tompo ny fony. Amen. Ry havana, ho voaozona izay olona matoky olona, hoy ny ten'Andriamanitra eto. So sanatria ka miantso ilay mpanompon'Andriamanitra ianao hoe ray, na hoe dada, na hoe papa, dia tena omenao ny plasin'ny tompo mihitsy izy, fa ny tompo adinonao, ataonao ao aoriananao mihitsy ara, zany hoe ilay olona aloha no ajainao, izay vao ny tenanao sy ny fanakavianao, na ny havanao na ny zanakanao, zay vao Andriamanitra. Ry havana, mila mitandrina mafy dia mafy isika, satria ny ten'Andriamanitra dia manambara hoe voaozona izay olona matoky olona. Ny tompo mihitsy no manambara eto. Mila mitandrina mafy dia mafy isika. Ry havana, ny zavatra miseho iarahantsika mahalala dia maro be ny antsoina hoe ray, na hoe dada,
na hoe papa na hoe mama na hoe mpaminany. Ry havana anatin'izany aho atson'olona hoe mama, eo ihany koa ny amin'ny hoe mpaminany. Fa mila mitandrina zany isika, oka tsy hanompo olona ianareo, aoka tsy hanompo olona isika, fa oka ny tompony ho hita, oka ny tompony ho atahorantsika. Fanajana ny amin'ny anarana amin'ny mampanompon'Andriamanitra azy no iantsonareo azy, no iantsontsika azy, na iantsonareo aiko. Fa mila mitandrina isika tompoko, aza mifikitra aminay, aza mifikitra amin'ny olombelona, fa mifikira amin'ny Jesosy, mifikira amin'ny Jesosy, tadiavy Jesosy. Izy no mpitsara, izy no lohany, izy no ray lehibe indrindra. Aoka isika tena atahotra ny tompo. Ry havana mifoaza, maro ny olona tsapako, araka ny fanahy masina eto, tsapako, maro ny olona makany am-piangonana dia manao zay ahitany mpitondra fivavahana azy, ary manao zay tena hoe tsy azo atao mihitsy ara mihoatra lavitra. Maro ny olona tena manao zay tsy araky ny ainy mihitsy amin'ny hoe fanompoana olombelona, fanompoana olombelona. Maro ny olona dia tena hoe manao ny tsy fanao mihitsy, na ny ao tokantrano ary tena hoe tsisy anina hoanina, fa amena ho an'ny fiangonana na omena ho an'ny mpitondra fivavahana. Ry havana, mila mitandrina isika, aoka ho ataonao an' Jesosy izany, aoka ho ataonao an'Andriamanitra izany, aoka tena hanompo an'ny tompontsika, satria izy rery ihany no hiafarantsika, izy no hitsarantsika, izy no hitsarantsika. Rehefa tonga ny fotoana ialantsika ety dia aoka ho fantatrao fa Jesosy sy ianao no hifanatrika. Zay ray na hifanatrika amin'ny tompontsika any an-danitra am-pifaliana, na any amin'ny afobe, mety any amin'ny afobe, efa mijaly anatin'ny afobe no mahita ny tompo mandalo, tsy afaka manao na inona na inona intsony. Ry havana, mila mitandrina mafy dia mafy isika, aoka isika anajan'i Jesosy, aoka isika anajan'Andriamanitra. Ataovy ny asan'Andriamanitra, fa tsy ho an'ny olona io fa an'Andriamanitra. An'Andriamanitra io, fa tsy an'olona io. Tsy ho an'ny olona no anaovanao izany, tsy ho an'ny olona, ataovy ho an'ny tompo. Ry havana, ho avy ny fitsarana, ho avy Jesosy. Aoka isika hifoa, aoka isika hitandrina mafy dia mafy. Tianao Jesosy, mbola misy ny fotoana hibebahanao, anantonanao azy. Ry havana, aoka izay ny manompo olombelona, fa tadiavy ny tompo, tadiavy ny tompo, satria ho avy ny fitsarana, izy no hanome valy soa ho antsika tsiraray avy. Voninahitra ny ho an' Jesosy rery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko.